ao anatin'ny raharaha politika nilaza moa i Patrick Raharimanana fa tsy misy filoha teo aloha miverina intsony zany hoy ny nambarany. Ka ny pisopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitra ara-politika no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Aza disoina ny tantara hoy ministra Lany raha nitondra ny fanazavana. Taorian'ny resabe momba ny fisian'ny mpanjaka tao am-pifandina varatra dia nitondra ny fanazavana ny ministra Lany nambarany fa tsy azo ekena ny fanaovana na fanodikodinana ny tantara ho amin'ny tombotsoa manokana ny olona iray satria mety hanimba tanteraka ny mahizy azy ny foko iray izany tantara disoina izany. Nao mafisiny fa manana ny mahizy azy sy ny tantarany manokana ny foko tsy mihety ka tsy tokony ho sombaina na hovaina araka izay hitiavan'olona azy. Tsy azo lalaovina ny tantara satria izy ny fototry ny mahafirenena sy ny mahafoko iray araka ny voalazany hatrany. Etsankilan'izay satria niteraka ady hevitra mafana tao Sofia ny fanambarana tantara sa fampandrosoana. Miteraka resabe sy fanakinana mafy mahazo an chargé de mission eo anivon'ny faritra Raharimanana izay nilaza fa hanome pirofo mivaingana momba ny fisian'ny mpanjaka na tsia tao am-pifandriana varatra. Maro ny tsy manaiky izany fomba fisehoana izany, milaza fa tsy io ny tena laharam-pahamehana andrasan'ny vahoaka. Efa hain'ny olona ny tantara tsy mila ady hevitra lava hoy ny feo izay miverimberina eny fotony eny. Misy aza manontany mivantana hoe inona marina no soa entiny izany ho an'ny faritra. Hoy ny sasany manamafy ireo mpitsikira azy fa tsy tokony ho fandaniana fotoana amin'ny raha efa fantatra no atao fa tokony hifantoka amin'ny asa izay tena mampandroso ny faritra Sofia. Ny marina ihany no ilaina ambara fa tsy fanamboarana tantara izay mety hampisaraka ny sain'olona. Amin'izao toe-javatra izao mitaky ny fahamatorana sy ny fifantohana amin'ny tena ilain'ny vahoaka maro ny fampandrosoana asa ary vahaolana mivaingana ny vahoaka. Tsy ady hevitra momba ny lasa no hanarana ny hoavy hoy izy ireo hatrany. Ao anatin'izay hatrany resaka tsy mihety ity antsoavo ho amin'ny firaisan-kina sy ny firaisana. Naneho hevitra ny sojabe ray aman-dreny randria mihaja ny antso ny vahoaka tsy mihety hijoro sy hiaro ny mahizy azy. Nambarany fa tsy azo ekena ny fikasana hanakorontana na hanapotika ny firaisan-kina ny fiarahamonina. Tsy hivina fa anarana hoe tsy mihety dia manambara fahaleovantena fiondrehana amin'ny olona na hery ivelany. Noho izany mitaky ny fahamatorana sy fahavononana hiaro izany lova izany amin'ny endriny vaovao isika amin'izao fotoana izao. Nao mafisiny fa misy ny miezaka amin'ny fanakorotanana sy ny fanambaniana ka tokony ho mailo ny rehetra. Tsy tokony ho voavidy vola na seza ny mahatsy mety ary tsy azo avela ho rava ny firaisan-kina. Hijoro hifankahery ary hitandro ny hasiny tsy mihety satria masina ny mahizy azy sy ny lova izay navelan'ny razana. Io ny fanambarana nataony ity sojabe ity ny amin'ny mahakasika an'izay foko tsy mihety izay. Andao amin'izay ho resantsika ny amin'ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Patrick Raharimanana ny amin'ny mahakasika ny filoha teo aloha. Naneho ny hevitra mazava sy hentitra i Patrick Raharimanana momba ny hoavin'ny fitondrana sy ny rafitra politika ao Madagasikara ao. Araky ny nambarany tsy tokony ho hisy intsony ny fiverenan'ireo filoha teo aloha eo amin'ny fitondrana. Nao mafisiny fa efa nandalo fitsarana ara-politika sy ara-tsosialy izy ireo ka ny vahoaka no efa nankasitraka na nanilika azy ireo. Notsindriny ihany koa fa tsy maintsy ampiharina ny lalàna amin'ireo rehetra izay voarorohy amin'ny kolikoly sy ny fanodikodinam-bolam-panjakana satria tsy misy tsy maty manota izany. Anisan'ny vinavina izay napetrany ny fanavoazana lalam-panorenana mba hanamafisana ny fampandrosoana ifotony sy hanomezana lanja ny rafitra rehetra izay tsy ankina amin'ny hery ivelany.
mikasika ny fifidianana indray dia manohana ny rafitra vaovao izy tsy mila CC seny amin'ny endriny ankehitriny izany hoe mila fifidianana madio sy mangarahara ahafahan'ny malagasy rehetra mandray anjara ao anatin'izany ny fampiasana ny vote elektrônika sy ny famoahana ny valiny haingana ho fanampin'izany nasongadiny ny mahazava-dehibe ny fandraisana anjara ny tanora amin'ny fampandrosoana eny fotony manomboka amin'ny fokotany ka hatramin'ny faritra amin'ny ankapobeny mitaky ny fanovana lalina sy rafitra vaovao tanteraka ipatrika Raharimanana mba ahafahan'ny Madagasikara miroso amin'ny tena fampandrosoana maharitra sy lalina amin'izao fotoana ny fanavaozana izao hatrany. Nasongadiny tao anatin'izany ihany koa fa tsy tokony ho fehezindolombitsy sy ny toe-karena fa tokony hahazo tombony amin'ny harenany ny malagasy tsirairay izay tsy miankina amin'ny vahiny. Nampiany fa tokony hatanjaka i Madagasikara na ara-toe-karena na ara-tafika ka ho afaka hifehin'ny faritra misy azy indrindra ny ranomasina sy ny lakan-drano tsy mila sinisy ny ACC amin'ny endriny ankehitriny fa fifidianana madio no ilaina io ny naverimberiny foana tao anatin'izay fanambarany izay midika ve izany fa tsy matoky any rafitra seny izay nisy teo aloha ity olo mangany Madagasikara ity satria raha ny zavatra hita mantsy tamin'ireny fifidianana teo aloha ireny dia maro ny lesoka azo tsoahana satria misy moa ireo zay natao lany foana fa rehefa afaka fotoana vitsivitsy aty aoriana dia nivoaka indray ny didy fa tsy lany indray ireo zay lany tamin'ireny fotoana ireny izy araka izany no tena rangory fototry ny afo tao anatin' izany rehetra izany sa rehefa antoko eo amin'ny fitondrana dia tsy maintsy arovana mafy foana io ny fantaniana izay napetraka eto Mpanaram-baovao manoloana izay fanehoan-kevitra izay nataon'ny Patrick Raharimanana izay ka noho izay dia hoarantsika eto izay fizotra ny tantara ao anatin'izay rafim-pifidianana madio sy mangarahara izay asa raha izay indray zany no ho lany hitondra ny Madagasikara amin'ny fifidianana manaraka io izay fa raha ny tantara nisy hatramin'izay dia maro ireo mpitondra izay ny fandimby teo ary misy amin'ireo mpitondra izay tena nanao tsy mety sy naloham-bahoaka ary tena nenjehan'ny vahoaka mihitsy tao anatin'izay fitondrana izay kanefa raha tamin'ny fanonganam-panjakana fa rehefa afaka fotoana vitsivitsy aty aoriana dia hadin'ny vahoaka sahady ireo rehetra izay nanenjehana ireo mpitondra izay nalohan'ny vahoaka ireo fa rehefa mirotsaka ho fidina indray ireo ny filoham-pirenena ireny amin'ny fotoana manaraka eo dia mety ho lany indray izy ireo ary mety ho izy ireo indray zany no atao fitaratra sy ho atao modely satria amin'ilay voalaza izay hoe mora manadino isika vahoaka amin'ireo izay zavabita izay tsy nety nataon'ireo filohan'ny fandimby teo aloha ka rariny sitsiny raha toa ka mbola ho lany ihany izy ireo any orinany satria efa adino izay rehetra izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa